Vary amin'izao fotoan'izao dia atao hoe miakatra ambony mihitsy satria faraparatsiny tokony tsy ohatra ny arivo fa misy mihoatra ary ny arivo. Riz de luxe dia vary gasy dia afangaro le izy, afangaro. Efatra roa kapoaka fa efa mianaka izay. Fandaminana dia ohatran'izay ihany fa fahaizana mandamina no entina miady. Manomboka ny volana Desambra teo no nahitana fiakarana ny vidim-barotra eto anatin'ny rano fanazavan'ireo mpivarotra. Amin'izao fotoana, 703 ariary ny kilaon'ny vary gasy, raha toa ka 804 ariary ny kilaon'ny vary stock mora indrindra, izay varotana 507 ariary ny kapoaka. Ahina hatrany ny fiankarana indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao sy mandritra ny fetin'ny faran'ny taona. Tena misy fa kely elan'ny dépense en frais ny hanina. Tena kely dia kely sisa mba tombony. Ny vary gasy zao manala lony zao 10 ariary ny kapoaka. Dia ny simansa 570. Ny riz de luxe 10. Dia ny diste 10 miakatrakatra kely daholo izy zao. Dia makolika 510. Manodididina ny arizato isaky ny kapoaka ray izay tao anatin'ny tapabolana teo zao ny tena fiakaran'ireo. Tena niakatra ambony indrindra zao makolika dia ty simansa ty tena vidin'ny olona matetika zao ny tena be mpanjifa. Dia ny simansa sy makolika ireo ihany nefa ireo miakatra foana isan'andro. Zay zao vao avy naka mihitsy ny farafandehany amin'izao mikatoko fety miditra janvier eo mety mbola hiakatra be mihitsy io. Ny vidin'ny vary ihany manano sarotra ny fanjifana ireo entana fampiasa amin'ny ankapobeny zareo any Tomasina aloha zany ny dianay teo dia manadiady eny amin'ny fiarahamonina sy ny sisa mahatsiaro ny fahalafosan'ny fiainana mafy dia mafy ny any Tomasina izany ary eo raha teo ihany koa zany tsy fahampin'ny resaka secteur primaire amin'le resaka vente ohatran'ny resaka varotra letisia sy ny sisa ny fanoranana dia nisy fanoranana nisy fa i Tomasina zany rehetriretiko zany fitafitra be dia be le mitsangana mety eritreritro fotsiny ity zany dia mieritreritry rivotra mety atao capitale Tomasina capitale économique capitale brasilia zany dia avy eo dia Sao Paulo ny capitale administrative bon pourquoi pas loin de moi l'idée de fa ny andray efa niteneniko teo ataovy atsira be eo any capitale za zao nihira teo amin'le ambodin'le atafana be le efa le naniry teo izy efa centenaire moa ao tafana iranisy ty le any ambody atafana no misy anao ambody atafana ndao isika mpiaraka ndrazoloha mamanay atsoko avy any akoatra neny izy manao an'izay mo izy efa any dia ny ambody atafana anykeo efa tamin'ny 97 izy tena zay raha dizy ary miresaka amikofoana mifosafosandrapainy rapainina koa tonga dia anisany ity zany andray araka zoramagna natanaina ny ambody atafana ndray andratsiraka kely ity pia ambody atafana le anina vely ty mbola ao am'le vilao ambody atafana any ty le fatana hélicoptère iny fatana alika fatana misy le sisa ipaingana hélicoptère be taloha be iny zay ny anarany iny mipetraka eo tokotany debe eo amle vilabe eo ambody atafana eo ary ny hélicoptère moa zany rehefa tranay be dia tsy tranona koa tranona goaika tranona goaika satria mamanizy fa ny hoe resaka le ambiance ny resaka hoe fialamboly ny resaka hoe sakafo na dia somary lafo aza le choix zany milay eto Tomasina ka milay rehefa mihinana ao amin'ny payoty rehefa mihinana ao amin'ny burger gris rehefa mihinana ry amin'ny alongo rehefa mihinana glasy ry amin'ny abdola hoady rehefa mihinana ny brochette sy ny coco rehefa mihinana ny tekateka sy ny huitre ry abdala hoady eo ny zavatra anankiray fa ny spectacle anay dia vitsy ny mpijery inona no antony vola va ny antony dia ny resaka CJST manana loko afafy
ana be ana zava fa zao kosa Ndray zany aloha e. fa marina ihany zany ka Adina ndray zany le anankiray ve? le hoe lasa izy ndray izy Lina lasa natsakarano izy. Zany anarale bandy milieu tam'le nanao an'le finale an'le coupe du monde na pétanque le mitovitovy enerinjily iny tareny le rehefa tena de izigle le milay be a de le rily ty a tena ny marqué be ana mihitsy ny mijery azy zany hoe ny fantokisako izigle zany efa fantaky mamay be iny zany ty savafona de le rily ohatra milieu de le ray le fohifohy fa le rily ty tena mahafinaritra na tena aloha resako manokana eto le ry eo ampijerena satria na mijery baolina mijery spectacle sy ny sisa de hitanao misy olona anankiray mahafinaritra anao foana fa mety ho maro nareo ny oatra rehefa mahita an'le ry amin'ny écran de miaraka am'le ratsan-tana le ry anakefatra mandray le baolina mahafinaritra anahy zay mbola mba tsy picautionné ho an'le ry amin'ny fandena ok de aza diny fa de hiaraka aminay ianareo amin'ny 25 décembre etsy amin'ny espace mbola mitoy ny lanonana fa ny alahady zao 22 décembre dia averina ao amin'ny CCI ny fety le roi lion ilay mpanjaka liona fa ny ankoatran'izay moa zany tsy fitantarendra lazaraza verson le resaka repoisement marina tokoa angery zareo hoe raha raisina pahatsorana le hoe ny zavatra tokony atao a ka atao amin'ny tokony ho izy a de tsy tena tokony mpifankalazana be akamiko zany serasera moa zany tsy maintsy atao tsy inona mba andresena lahatra ny hafa kosa aloha mety ihany aloha tsy mahay miteny ratsy le tatanazy aza mahasoso kibo eto hoy izy kibo aza mahasoso kibo hoy izy ka fantany fovakino atao amirivotra le izy de zay ny anaovany fa ohatra tena le niteneny ve le izy to de izy anao mahay mitendrazy ko tatandraza fa ny telefône nampiasainy tatandraza ngamba ty Samsung 14 X machin iPhone 15 18 ngamba ny ampiasainy le izy tatandraza sa misy mame 15-18 somamy le siny ny ratina le milieu ratina ok ratina ny fanirinay moa zany mbola mba anasandra zigla sy ratina sy tsy tiana le izy le mpandeha anankiray izy telo la miaraka amin'ny aty hevitra fotsiny am'izay ny atao amin'io zany le tsiky reny angerany tena izy tireur anankitelo izy telo la samy tireur zany hoe zay ny mahatonga le stratégie d'attaque le napetraky le rony iny fa na izany ara mba raha azo atao koa raha misy afaka manasa ny Pep Guardiola satria tafiditra ao anatiny adivitra tokony mipetraka mihitsy reny a raha zany doako zao ny Real de Madrid de ny Real de Madrid tsy hoe mpanjaka amin'ny baolina am'izao fotoana izao fa zava misy ara-panatanjahantena mihitsy a ny atao hoe conjoncture na résultat io nga tsy tsara ny vokatra netinga iny mpanazatra malaza Pepe tena rotika mihitsy ny lohany mandalo fotoatsaritra ohatrany mandalo fotoatsaritra ohatrantsika tadiavelo tontolo fa io ange misy fotoana mandalo fotoatsaritra foana fa io sy maintsy tafariny rehefa avy antony mandalo fotoatsaritra io de misy ny fanarenana tsy maintsy atao mandeha Barcelona mandalo fotoatsaritra ohatrany Barcelona zao fa niarina be iza Barcelona zao fa Barcelona fa ohatra hoe ny Real le tam'le nisy ny olona le farany teo fa zala kosa aloha zala be loatra zala matsatondra le rony tiaraka tsony za moa tena efa tsy mahita tsonynako miresaka fanatanjahantena ihany tsika fa somary nanaitra anary tena tiako aloha le izy hoe zany ny amboan'ny olona fa mipotra anao angataka apetrano fifananana Formule 1 Kigali zany hoe mazava ho azy zany fa roandamo manana ny fotodrafitrasa efa ilaina am'zay hitako matsy mba efa hita amin'ny masoko matsy le tao Afrika atsimo a tena hitako Kagame zany nanao effort be zareo a mahatonga zany Kagame président wa président anao demande ndray tsika imposer so di teny eo aza atao hitany any izy masahiny efa mety iny atrany amin'ny rokadiny arivo iny de averina miodina makaria amin'ny alasora hitany fenotany mahalalaka be raha amboarina mety raha ohatra ka zany ankina amitsika isorana manokana moa zany le olona mamea an'le afatra ato i Donald Tina de Zigle le zaro Donald tiana le teny an'lany teo zany hoe izy te lasa milay a mahafinaritra ary ny zavatra atao am'izao zany de alefa long terme am'izay ny resaka pétanque satria ny résultat
rehefa anao an'le compétition manaraka tsika amin'izayna tsy miangatra sy ampitiavana na tsika champion na vice champion na demi-finaliste tsika zany hoe mitazona an'le notoriété eo ambony eo satria izay koa dia mampirisika ny ankizy sy ny tanora ho hanao pétanque eto Madagasikara ary ampirisika ny firenen-kafa iantso ny pétanquiste malagasy mety ho lasa pro any amin'ny any anatina triplety anatina club sy ny sisa satria afaka misy bandy mahay pétanque mihitsy miala vieto anaovany contrat de travail dia miara manao pétanque amin'ny isaky ny weekend ohatrany fanaonkarana tamin'ny bandy mahay pétanque teto amitsika zay patron filazany reny patron fa hainareo hoe nisy roplanina ny Ethiopian Airlines ohatrany hoe niala tany Afrika Atsimo taiza dia niala tao disaka andeha ho any Dubai dia niverina tsy maninona fa satria zava-pitrango zany ara teknika satria roplanina mbola vao mividina tamin'ny novambra sa oktobra fa hainareo roplanina fahafiry ny Ethiopian Airlines aloha izy raiky fotsiny raiky amin'ny telopolo ninona iverindray bozy firy efa aminarolana fa ronjato any anazy ka isika nge tsy manana naray azy manana roa tsika ninramo tanaro zany ramona ve dia atsika fa zany zavatra zany mantsy a misy miteny foana hoe fa manina zavatra ramba tsara ny resahanareo ay zavatra tsara alefa so am'izay ny train urbain fa tazanay le karany mandro seza sy le karana somary mbola misy olana kely le lalamby raha ny angom-bavaona tao misy olana kely le lalamby ohatrany tsy misadapta rembozy misadapta tsy mifanaraka amin'ilay fotodrafitrasa lay lalamby dia ohatra mbola vo eo ampijerevana an'izay zareo satria efa nisy ese teknika andrana raha teknika nataondry zareo nandenderaka ny tanàna mihitsy ny train urbain iny vilivily tamin'iny ambopo rehetra nandendeha tamin'iny zay rehefa misy lalamby ka ivezivezeny izy iny dia nandehanana izy iny ary le izy tena mitovy amin'le train urbain itanisan'le misy mitarika ary amin'ny lohany hitanay dia rehefa le iverina amin'izay le izy dia misy mitarika any amin'ny lohany iny andresantsika io train urbain le train zany dia ohatrany train rehetra any misy lohany dia misy vodiny misy lohany dia misy vodiny fa vodiny any ny lohany fa vodiny any ny lohany ohatrany motopaina tsy manao manevre izy fa tonga dia zany rehefa tsy manao manevre izy fa tonga dia mahasary tonga dia lasa indray rehefa avy eo ohatrany ty kiotanako ty ty sady vody tanany ty no kiotanany ohatraohatra azay le trangadava dia tenena ny ty rainbozy inony ty inony ty vodikio aniza vodikio eto sa tsisy an'izany kio vody zafy teny zany ka vody loalika voditongotra mety zany ka sady eritreretina ny amin'ny tsivolana dia resantsika le resaka hoe fialamboly a krismasy a resaka vola sy ny vidim-bary a sy ny sisa fampandrenesana tolopatry ozony le ty masomana amin'ny akomafinarina foana mitantarany olona hoe eny tompoko le mafimafy hoe misy sirony mbola misy mbola ve lasa ve salama tompoko ndoza tsisy lemlemlemy sika mba hitaraina kely azafady dia ataony amin'ny fokotanina ambopo e zany hoe fitaraina anazy hitanao zany tena mahagaga mihitsy fa zay nga mbala hoe tsisy tao anatin'ny mpolo taona fa misy résidence hony eo efa 5 tsika zao nanomboka tamin'ny zomana ka résidence atao a latsinainy a tsy misy résidence hony fa izany tranonareo eny amin'ny fokotanina ambopo eny amin'ny cité maka certificat de résidence fa lasa zatra be tsika am'le hoe résidence certificat de résidence nalainy dia efa milahatra eo anao dia rehefa tonga zany tonao dia hoe inany ianao azafady dia hoe aka résidence dia hoe tsy misy résidence fa zay tsy manana taratasy zareo sa hoe ahoana tsy haiko tsisy hoe tsisy imprimé dia hoe reno ny alaina any amin'ny tsaiko district sa any amin'ny commune dia lasa resaka politika antsoavy no apetraka aminy tokony mame certificat de résidence izy ka raha tena mila ianao tsy dia mampanino hoe aloha anaovako photocopier ary zato hoe ka tena zay le imprimé tiko tenenina asa fa zay kely indrindra zany ie fa tena tsy manome résidence tena tsisy résidence maly atany sao dia fa elao misika zany elao misika elao lavitra ndao atsika hoe fanakianana mitondra fanasarana zay mihitsy le izy ohatranao aloha zao manome photocopie fokotany mihitsy a rehefa indraindray hoe aloha anaovako photocopie be dia be nareo mba ampiasaina ho an'le olobelona
fa hainao irotsaka ino dia zareo nge tena tsisy fanazavany tsisy hoe inona fa ozy izy aho hoe rovina ho za misy dia mandalondalova fotsiny fa hita eo ihany tena resaka passeport dia gaga mihitsy hoe résidence farak'izay bitika nefa misy afaka mandroso raha tsy misy résidence makasitraka anao efa ianao zay no nitaraina voalohany tonga any apotsolo tokony ndraikitra zany ka ny tsofopotiny ihany zany zao le ty mifanaondry sokobe tamin'izany tao rehefa misivy mihitsy aza hitaka tsy tadidy eny tompoko miaraba tompoko gotiba sy vadikama miaraba nareo e salamalanga isan'ny ihany efa anolona dia tonony daholo atra amin'ny écouteur anao sika maranotandaka makasika le 643 io niantso an'izany nanentina atao aminareo tao le 643 io niantso zay a fa ohatrany hoe tapien ohatrany tsy azony le izy dia niantso ohatrany tsy mety misy le fanaovana misy fanazavana na lefa message na ohatranazafady andraso fa hojerenandray mandeha amin'ny tompona ndraikitra izy dia hoteneniny eto hoe any a mba lefa message na ohatrany amina fa niantso dia tsy mety le fetsonany le tsy azo misy le fanaovana azy fa indra ohatrany 640 ra ohatra ny atsony zay izy io atsona le izy dia rehefa atsona mila minsista kely satria marobe miditra miantso an'le izy fa le izy efa le hoe hotline aloha zany tokony matanjaka be le réseau zay le izy maromaro le miditra miantso an'le izy teo zany a miantso andry zareo amin'ny indrina 643 zany a mafiso le réseau ny hotline anareo dia asivy fahia foana tena mahita hoe appel manquant ve amin'ireny mety ie tokony misy ny olona niantso teto any dia tsy voaray sa tsy maneno mihitsy le izy eny tompoko eny tompoko ao miraba tompoko saravatsotry ny rivotra io eny tompoko azafady indrindra mba niditra androany fa nizaka tsy niditra fiditra ianao fatra tomobily eo tambarina andrina zany zahay nalain'ny commune ny parking nanaovana fety ay zay le histoire maly io zany hoe nafindro eo amin'ny palais des sports zany ny sasany a dia sasany natao sisisika fotsiny ety amin'le feno rano dia efa avy ny orana ny tena olana nefany izahay a amin'ny voalohany fanjakana ny mahakabolanay voalohany a miditra avy eny andafy ny tomobilina fianakaviana sy ankohonana be dia be ny velominay ary ny fiarina zany a mpivarotra zany zahay dia soloana mpivarotra ka ny tsy azo amin'le izy hoe raha ohatra ve raisana mitsena hafa hoe solona mpivarotra anosy be a rehefa tonga ny krismasy dia soloana mpivarotra ihany samy mpandraraha daholo zay zany hoe lasa mampiady zany zareo tovy amin'le ampio ny vadinareo somary tsy dia mahena satria tonga dia sady mitondra tomobile ty no mitelefona manararotany lelera dia ny tena olana nereo le mpaka-pianatra reo maly zay afaka ny ala rehefa tena mifandresa lahatra dia nanaiky ny ala zay fa mpaka-pianatra misy tsy mahafantatra dia mba niaro hoe mba reo olona tsy maka-pianatra reo fa mbola tsy mijora ny standanareo fa mba aleo tsisy fifampiresahana fa nitondrana basy dia nisy voasamykara izay mampalahelo amin'le tanàna hoe lasa mahantsy tsika ambojatovany malalaka be afaka natao teo ny kilalaon'ny ankizy azoko mihitsy satria omaly nefa nisy fikasana moa fa fandaminana arakasa moa taty amina hidina teny kianja teny hijerany ny toetra raha iny nisy antsona voaray antso momba ny mihitsy omaly hoe misy trangan-javatrotro zao ho anareo rehetra manao France jeu de mots mitambatra daholo ny kandidana Antananarivo renivohitra oka zay maka teo allo eny tompoko zany miarabanareo salamy ny zavatra malaza amin'izao koa zany dia ty resaka tany football amerikanina ity le anare dia malasa saina ihany mandinika anazy hoe sao dia mba misy olona afaka hiditra aoriana eo manambaovao akaiky mikasikady io fa tena ohatra mampandinika ihany mampisaintsaina ihany mandinika azy fa sao dia zao fahantrana zao ary atao mba hivarotana n'ity Madagasikara ty koa indraindray asa tsy fantatra fa dia tena ohatrany asa lahy hoa zay ohatrany manontany tena ihany fa
tsy fantatro ny tena marina aminazy zay ndasona tsara gaga raha ngaty nandeha na élection an'le misy France dia ny anaran'le sipa Angélique Angarny Philopon dia jereko ny tarehany ohatran'ny Philopon misy ny tarehany laisatra nahita ohatran'ny Philopon tarehan'le sipa le Angarny moa le andrana Angélique Angarny Philopon hony Angarny Philopon monsieur madame mangely ty zany fa le izy kosa aloha tsy mampanina aloha zany universalité intare zany fa misy ny hoe standard fefa miova hafahafa misy le izy am'izao ohatran'ny Philopon mihitsy ny tarehan'le sipa ao anatin'ny convention amin'ny fanofanana tambaronandrina hony a dia manambara sy milaza ao anatin'ny convention vakio tsara ny convention rehefa ilainy sy antoerana dia afaka alainy 12 andro no mba alain'ny tompony ny tany an'ny commune ny tany zany hoe commune le mitondra fanazavana eto olona zany hoe zay zany rehefa ilain'ny commune ny tany dia azony alaina ao anatin'ny fifanarahana zany misy hoe rehefa ilain'ny commune ny tany dia azony alaina le izy koa zany tokony hoe vita amin'ny fifampiresahana satria ohatran'ny hoe ao amin'ny anay zao misy hoe fikambanana manao soa manasoa dia ampiasainay le toerana dia fanaraka tamin'ny zareo zay tena ampiasainay toerana tamin'ny sabotsy misaotra ny zareo manao soa tompoko miaraba tompoko daholo zalahy sakiteny fotsiny makasika le traina malina le tena misaraka embouteillage be misy am'le resaka vetivety zay ihany ianao notonina dia tsy mitonina ny anaran'le toerana ntsony ianao azafady tompoko tsy mahazo miteniteny goty any mahazo miteny an'iny goty dia tena miteraka embouteillage be misy raha hatramin'izay tamin'io mbola tsy nisokatra le sisiny iny tsy azo hijanonana na ny trottoir tonga dia petahany zalahy sy am'izay dia takeda am'izao nefa izy tsy haiko rehefa le sinoa zany manokatra an'izy dia afaka hijanonana ny amin'ny trottoir ambony resaretra iny fa tonga dia mitohana hatrany 67 resaretra iny aty amin'izay saosy mamonjy aty tsy maheno retour fa tonga dia miteny foana aloha zahako avena aloha militra ito dia zay mba anaovana andro kely raha fa tena grave le embouteillage asa ty amin'ny lalam-baovao rehetra ty hatrany 67 any eny amin'izay saosy mamonjy efa tsy tena grave asa hoe amin'ity fety any ve manao an'io sa hoe tena enjana raha ohatry zao foana ny ainana mandrisa tena grave fa mba jirena kely makasitraka zalahy maso daholo zany mahita hoe avy amin'ny rond-point nakazo mangamaka ireny rond-point nakasina mihinam-patiny le titsika tena marina tsika mihitsy fa le origine an'le embouteillage raha am'le lalanamboarina ndia fototra iolany aona mihitsy fa misy embouteillage misalama Tefterany. Za koa rangary manamafalery sany ranga fa lasa grave be le circulation manazy le hôtel makitsiny eo am'le China Mall eno. Tsy tononona ho ale anaran'le magasin. Tsy miala tsiny amintsika anao mba tsy tononona ny anaran'le magasin. Aloha tsika tsy efa tena masika be am'le olona fa zao hoe atao voatran'izao filazanareo azy hoe misy karazana supermarché sonongeza be misokatra tsenanina ohatra hoa fa manjary miravalina olona be loatra koa tsika nandray raha mahatonina le olona izy mbosikory ohatra ka rehefa mba mahatonina kely an'izay izy dia zay fa zao ny fanazavana mipetraka dia ity hoe fandaminana ihany io fifamoivoizana io fandaminana foana ny anaovana an'io satria zao zao nandeha indray mandeha ny ala amin'ny 9 tsy tonga teto raha tsy tamin'ny 8 nefa ohatrany keo zao zany ala tamin'ny 9 tonga teo zao tamin'ny 7 zany hoe misy manandro andro izy io fa lesy am'le manapatsinayko aloha totsika zay ny anaran'izy mahaentinareo fenao mavafeo mafimafy hoe fa izy kosa aloha dia mafimafy ramse tanàna tsy raha maina be eto amin'ny tanàna ho ahy malemy loatra ngely tanja be fa tany mainty zao ny ria tsara grave be mihitsy marina zany mbola be da be mihitsy tsy manetsany olona fa tsisy rano afa-tsy zay misy karazana fahaizana mirige rano ihany any amoany hoe ny avy any tendrombohitra tena marina aloha zany tena tapaka tena ritra rehefa mandeha amin'ny ambatolampo tsy mahafotsy mandeha mbolao ianao tapaka rehefa mandeha makany amin'ny lalam-pirenena faharoa dia mahita an'ireny rano samy hafa rehefa mandalo ireny tetezana alohan'ny ambony malaza mirabo tompoko nareo le miresaka le lalana leo kazomangy iny le embouteillage be mangazo
misy mahatsara lazanaka aty le aty akoronalina sa tsisy embouteillage tsony rehefa le après-midi iny rehefa tratra ny lasany Akazomanga any daholo. Misy mahatsara anazy azy any fa le makany Akazomanga sy mipandihany any aloha tsetsina any tsy maninona fa zay mba mila le aty akorona mamalalaka koa dia efa mamafinaritra e. Mbo fifanjon-javatra kosa zany hitanao nalalaka zany a. Efa drono azy zay efa hitako tsy nalalaka. Le dadatoanay raha tonga tao amin'ny Akazomanga io dia nanontany misy amalina ve? Satria nahenony izy. Ny amalina soka le Brickville any any rehefa le avy any Tamatavy iny any mbo misy eo Akazomanga. Ny alina loatra tsy mifoha zareo. Zay alareo zay. Amin'ny 12 alina raha anaty matory le amalina. Reny karaka ty matory amin'ny alina. Izy tsisa moa le U15 riva le ry amin'ny Elzako plus antany amin'ny Bandekama azafady. Ndraso fa meko rehefa avy eo a. Misy eny Ambanidia misy fanamboaran-dalana eo Andavamamba misy fanamboaran-dalana eo Ampefiloha misy fanamboaran-dalana mitarika ambotaiazy daholo ireo. Ile tokony amin'ny alina. Allo, salama mama. Iya, tanaty bis nandehananay omaly no nahenoko rivotra omaly. Iya. Fatapahany jiro matetika. Tena tapatapaka koa ny jiro Tembato mirahavavy amin'izao. Koa manaitra ny tompony andraikitra amin'izany. Manaitra besa. Iya. I Madagasikara dia tanomasina ka ny fanaovana ny marina sy ny fanarahan-dalàna ihany no mahasoan'ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Samy malagasy sika, ny fihavanana, ny firaisan-kina ary ny fifankatiavana ny tsara mitoetreto dia milamina. Ary ny filaharana. Kokoa atsika ahoana izy koa ty? Ary ny filaharana. Malagasy io le filaharana. Kokoa atsika malagasy aby manerana Madagasikara e. Sotra tompoko koa dia mirary soa atsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo salama rehetra na aiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny salama rehetra ka ho samy salama aby isika malagasy aby manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany. Misaotra tompoko dia kokoa anareo ao amin'ny rivotra ao fa tsy adino mihitsy fa mihaino foana na dia tsy miteny ary fa mahafinaritra le mihaino anareo ao ka mba manana stress aloha e. Maly zao mandeha ny lalana eny dia gaga fotsiny fa olona ohatran'ny malahelo daholo no hita ohatra ny miasa saina daholo dia ozy courage foana ry malagasy fa mbola ho avy ny maraina mbola ho avy ny maraina ny tanora zao lasa miasa Sanskrit dia gaga be olo dia be izina miasa Sanskrit fa rehefa atao version masina izy dia hoe mbola ho avy ny maraina hitondra hery ho anaty boky tena varatra ny teny izy raha zoika avoaka ny andavaranga anao mibafy liny bosy amin'izay kodrotofotoana aminao ny ty anao eo atotra be ohatra nga reny ny atonona anay sotra raha goty ragaza taony le ray bosy dia mihina ndao zatsy eny tompoko eny tompoko za ihany mbola miverina fa tsara feo beka isa moa tisy teo Bandekama zao nanao feo voalohany teo dia joty dia Raibosy dia mahay mampiara-po mihitsy nareo miampy amin'ny mama Edvise amin'izay dia tonga dia tsara amin'izany alefa mbola ho avy ny maraina aina itondra aminalina ho antsika malagasy rehetra tsy mety le maratsy izany magasitraka tao zatsy izy fampisehoana tarika rivotra
izy Vince Raluka efa misy groupe foronina io am'le 25 décembre atsika dia mba midiro zany fa zay sy docteur ratsy zao miresadresaka eto lasa iresaka varotsy laoko zay raha zao nefa rany ny lalao miverina ho antsika le nangataka programmany U15 teo a ny lalao miverina eo amin'ny Madagasikara sy Seychelles lasy vavy a no mandeha androany amin'ny ray sy amin'ny telo eny amin'ny kianjan'ny bypass stadium izy io eny atoerana ny tapakila no alaina maimpona zay ao a dia nisy le ohatran'izao le mahandro resaka hanina nahandro taolapia baraoa nankefatra ngezangeza natao tamin'ny tongolo oignon tongolo gasy voatabia dia somary nasiana curcuma kely zany miaraka amin'ny poivre nandrahoana masaka tsara mety tsara nanendy anakiroa tapahana roa dia nendasina rehefa avy mendy reo dia natao niaraka tamin'le nandrahoina dia nandrahoiny fa rehefa nohanina le izy may samihitsy kanefa may le may zany misy dozina may sava mety mainty lay tokoa lay sosy sanlay Allô rivotra arabatsika rehetrareto mbola mamerana koa le resaka embouteillage be ana Kasomanga azafady indrindra eo manaitra tompona andraikitra ao amin'le fivarotana lehibe io fa tena enjana be le izy mba lalao kely ny parkina dia mba tsy janonana eny amoron-dalana azafady indrindra sara tompoko le izy aloha dia marina tokoa ny fanamariana aloha ao anatin'ny mesure d'accompagnement ny fanekena ny fanokafana toerana lehibe tahaka ny tony satria amiko proportionnellement no parkina no business mandeha tongotra aloha ny olona makao dia tsy maintsy mitady parkina lavidavitra fa ny fifamoivoizana amin'izay satria samy tete amonjimonjy le izy ao a amiko aloha dia miomantsika fa tahaka ny vavonon'omby niazany le parking niazany le trottoir le amin'ny sisiny iny amin'ny partie an'le tranombarotra iny a le ipetrahan'le tôbilany any tsy tiako satria io mihitsy no créé an'le embouteillage io satria tsy maintsy hiditra anao créneau dia hiakatra ambony trottoir dia mitohana any an'eriny raha ao anatin'le parking tsy satria fa mazava loatra fa ny olona somary mianahana no mahatonga ny embouteillage tady teo rehefa mijeriny ao anosy be anao a rehefa le lalana mandeha malalaka be eo amin'le rond-point fa mitohana be aty satria na ny antony mianahana le ao aloha eo mianahana fa ny tsy hatrana zavatra fotsiny fa maninona ho a no mana bibiboly le azon'ireo zany tiako teneniny zany le hoe miteny ohatry ny tarondro osy saka alika aloha raha misy mitena tarondro dia tsy mampainana satria hitako hoe tsy mitovy kosa aloha dia hita zany hoe fa raha misy miteny ohatra zao zao hippopotame eo ano misalasala eo mbola tsy mitovy ihany ka mbola tsy mitovy ihany firesaky ny vazangy io zany rehefa le miresaka vehivavy le oaizy-intsony amo teo e le vehivavy zany tsy na niandro be dia le reny efa tsy tafika oaizy-intsony donandray ohatra ka hoe misy miteny ianao zany hoe misy vehivavy ndary ianao sovaly be aleoko apotro dia zavatozy aleoko apotro zay ny olona dia fa izy zay e za zany ahoana ave ary misy miteny hoe lakakana oaizy-intsony mo zay a larisa